ahoana mary ny ty tsy fanajana ny zon'olom-pirenena ity. Miaina anatin'ny jadona tanteraky i Madagasikara amin'izao fotoana izao, ary fanjakana tsy refesy mandidy. Izay ihany koa no izaina aseho amin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Tsy ny lalana fototry ny firenena ihany no itsakitsaina, fa nizoma olona mihitsy. Filoham-pirenena voan'ny fanadinoana ka tsy mahatsiaro izay nosoratany intsony tamin'ny lalam-panorenany Repoblika faha-efatra, ka nanovany ilay filamatra tanindrazana fahafahana fandrosoana, ho fitiavana tanindrazana fandrosoana. Tsy tazana mihitsy mantsy ilay fitiavana izay dradradraina lava io, fa fankalana no betsaka miseho lany, ary tsy menatra mampiseho izany i maso ny vahoaka madinika. Ny lalam-panorenany Repoblika faha-efatra izay nosoratany no manome fahafahana ny olom-pirenena tsirairay ivezivezy amin'izay rehetra alehany. Mazava ny nosoratany eo amin'ny zana-dohateny voalohany amin'ny zo manandraikitra ny isam-batan'olona sy ny zo politika. Eo amin'ny andininy faha-12, ny olom-pirenena malagasy rehetra dia manana zo andao sy iverina eto amin'ny tany-pireneny araky ny fepetra voatondro ny lalàna. Zon'ny tsirairay ny mivezivezy sy manorim-ponenana ankalalahana manerana ny tanin'ny Repoblika. Rehefa voahaja ny zony hafa sy ny fepetra faritany lalàna. Andininy faha-12 amin'ny lalam-panorenana izay nosoratany Rajoelina io ihany koa, ka miasa amin'izao Repoblika faha-efatra izay tondrany izao eo amin'ny andininy faha-10, ny fahalalana maneho hevitra sy miteny, ny fahalalana amin'ny fifandraisana, ny fahalalana manao gazety, ny fahalalana iditra amina fikambanana na anorina fikambanana, ny fahalalana ivory malalaka, ny fahalalana mivezivezy, ny fahalalana amin'ny fieritreretana sy amin'ny finoana, dia samy antohana ho an'ny rehetra ary tsy azo ferana. Io no zavatra nosoratany taoriny ny fanonganam-panjakana izay nataony ny taona 14 ary mbola miantra mandraka ankehitriny. Ny tenin'ny vava hafa, fa ny ataon'ny tanana hafa. Mpitary baty vilam-bava, izay no azo ilazana ny filoham-pirenena ankehitriny. Na zavatra soratany tanany aza tsy najaina, ireto mantsy no zava-nisy. Fa 7 ny volana Novambra 2024, niaraka nankalaza ny fetin'ny fiangonana FJKM Anoniermona tao Soavinandriana ny filoha Marc Ravalomanana. Rehefa avy nivavaka niaraka tamin'ny mpino kristianina tao ny filoha Marc Ravalomanana, avy hatrany dia nisososo ny zandary niditra ny tokotany-piangonana satria nahazo baiko hono anadiady ny ray aman-dreny ny vahoaka malagasy ity. Toy izao mantsy no zava-nisy tamin'izany fotoana izany. Pakale rehetra tianareo aty am-piangonana Polaotro. Ay, si 20 mètres. Iresaka amin'azy chef district dia tapaka. Manao programanao. Mody ako. Viene. Hello. Hey! Suelta un gato. Ina tinato zao?
satria zay zany a ina problema mba tsy sinna hoe fivorivoriana dia ampiangonana ve zay tsy vorona tsy any am-piangonana tsy misakina vola am-piangonana zay fa sao dia mivoaka ivelan'ny fiangonana mamolivoly olona dia zay no antony anaovanay an'izay aty am-piangonana ve nataotra non tsy natao tany am-piangonana zay fa hoe mivoaka fotsiny raha vao mivoaka dia misy fivoriana ivelany dia tsy mety inona natonga anay ty am-piangonana nataotra an'izao nga mbola tsy misokatra am-fiangonana saby loatra ny olona ato am-piangonana firavahan'ilay fiangonana zany hoe après ny fivorian'ny fiangonana anao sao dia mamory olona ty ivelany a dia zay no za fa laza nareo za tsy mamory olona mihitsy zay afaka mandeha anao fa tsy nareo kokoa ny baika mihitsy mianina io e efa tresaka anio zay fa afaka mandeha anao siravamanana za tsy manano reo fa fantatrao fa chef district manatanteraka baika mampatony fitondràna tsorana amiko mihitsy mba limity any satria na visavian'lay mpiangona raha mahamenatra mahano izay no zavanisy tamin'ny fotoana io baiko midina no hazo hoy inga lehibe ny distrika izay nanangona ireto tafika ireto anao raha matahora amin'ny filomarika rahavalomanana atao am-piangonana raha nivavaka izy izany hoe olona mivavaka dia tsy zaka ny saina sy ny maso ny mpitondra intsony tsy mbola vita teo io zavanisy io fa nandany solika mihitsy ireto mpitano filaminana nanaraka azy hatrany amin'ny hotely ny vantanany tao ampefy tamin'izany fotoana izany no everiny fa ny farana hatreo ifihetsika io fihetsika nampisehoana ny fananany mpitano filaminana solika sy hery ary fitaovam-piadiana mahery io rehefa anaraka ny filomarika rahavalomanana saingy tsy ampy fitaovana sy gazoalina kosa rehefa asandalo santionany tamin'ny zavanisy ny taona 24 iny fa ny fadimy ny volana jona 1 izany hoe efa niditra ny taona vaovao tsy mbola niova mihitsy ilay mpitondra nitsidika ny mponina tany amin'ny tapany avaratry ny faritanina ny Tananarivo ny filomarika rahavalomanana izany hoe tao mangamila ity indray no zavaniseho tamin'ny fotoana io mitoy atrany ny atsonjay tao amin'ny filomarika rahavalomanana no sakanan'ny mpitandro filaminana mantsy ny fiaran'ny filohany Antokotim raha avy ny tafa tamin'ny vahoaka tany mangamila raha itododo aty Andrenivohitra ny tenany dia nobahana ny zandary tetsa talata volonondry mbola sakanan'ny mpitandro filaminana fandroany indray ny fiarantondra ny filomarika rahavalomanana teo lazaina izay niteraka fahasorenana ho an'ny mpampiasa lalana noho ny fitohanana lavareny nataony mpitandro filaminana araky ny hitantsika teo iny dia namelarana ersa mihitsy ny lalana ary efa niandrasan'ireo mpitandro filaminana ireo mihitsy ny filomarika rahavalomanana fandrarana miendrika didijadona izao fihetsika nataony mpitandro filaminana izao laza mo ireo zandary raha nanontaniana fa baiko ny azy ireo ka tsy maintsy tanterahana mila manao fizavana tsotra fotsiny-tsotro izao izy ireo hoy hatrany ny fanazavany filoham-pirenena teo aloha ve no savainy manana maizy azy eto amin'ny firenena ary manana sata manokana mifehy azy amin'ny mafiloham-pirenena teo aloha azy izy araka lalàna 13 tsipika aotraotra ray dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa maninona moa ny olona manana ny maizy azy eto amin'ny firenena no anaovana fihetsika sy faseho masoandro imasom-bahoaka 2 andro taorian'io ihany dia nosakanana ihany koa ny fiarantondra ny filomarika rahavalomanana teo Ambohimanga kely ary ny tena loza dia miaraka amin'ny maso ivovahiny iray izany hoe nisy maso ivovahiny niaraka tamin'ny filomarika rahavalomanana dia tsy menatra akory ireo zandary mpandray fibaikona fa hoe baikony hoe tena mahamenatra izao ve ilay hoe fitiavana no lehibe indrindra fankahalana no lehibe indrindra amin'izao fitondrana rajoela izao fitondrana ty tena tsy malala afa-tsy ny tombontsoany no tsy mpanaza lalàna fa bontolo mpanao herim-pamoretana
ary mpampijaly vahoaka fa nakaraha mazatsy aloha raha tsy efa mitokona ny olona tahaka izany ihany koa ny fankahalana rehefa ry zareo de malalaka tsy misy bedy eny fa natao anatin'ny covid-19 ireny aza fa rehefa ny hafa no manao de ambany lalàna mba menatra e toraka izany ihany koa ny zavanisy rehefa ny azo anandrano manelatra ny filomarika Ravalomanana tamin'ny 4 ny volana septambra teo niaraka tamina Masoivo dia nosakana ny ingay zandary indray miaraka mibasika alaky mihitsy ny fiarantondra ny filomarika Ravalomanana sy ny Masoivo vahiny izay niaraka tamin'io dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa inona ihany ary no tsy aritra ny filomarika Ravalomanana e raha misy mantsy mpanakorotana firenena voalohany dia ity fitondrana rajoelona ity tsy mandoka raman'olona raha tsy efa misy ny fitokonana mpanjaka ny kolikoly mpanjaka ny fanodikodinana ny volam-bahoaka ary mpanjaka ny mpanakarama kontifako mba anakorotanana ny fiainany hafa olona toy izany no mitondra ny Madagasikara ankehitriny ary tsy mahagaga raha miha mitsongoloka ny fiainam-pirenena raha mba tahaky ny fahanaraha maso an'ny filomarika Ravalomanana io mantsy no fanenjena ireo mpanendaka sy mpangalatra ary ny dalim-pampijaly vahoaka ary raha tahaky ny firimorimon'ny fiara izay mitondra ny filohan'ny repoblika iny ny fandrosoan'ny firenena inona moa ny olana fa sady efa tsy mahavita no mbola matikambo no sady mpanao didi-jadona ny omaly de ty indray no zavanisy nisy indray ny sakantsakana sy ny raha matahora natao azy indray no sakana ny mpitandro ny filaminana ny fiara nitondra ny filoha Ravalomanana sy ny mpanao gazety niaraka taminy teo ampasimbe no sakana voalohany rehefa niala teo indray ny fiara nitondra azy de voasakana ihany koa teo amin'ny fokotany Ambodirina kilometatra vitsy mialana ampasimbe sakana fahatelo teo Brickaville nandritra ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety no nahafantarana fa baiko midina avy any ambony hamantariny ireo delegaciona miaraka amin'ny filoha no natao raha ny hita nefa de alaolana ihany io filazana fa ireo delegaciona miaraka amin'io no mila fantarina satria ny fiara nitondra ny filoha Ravalomanana mihitsy no nosakanana fa tsy ny fiara taorinany izay nisy ireo delegaciona niaraka taminy toy izao moa ny fanazavana nentiny mpitandro ny filamenana baikon'ny lehibe any zany de hoe identifiena le olona miaraka aminareo tsy misy akoatran'izay raha ny hita izay ny fitondrana mafy ny anam-penambava ny antoko-panohitra ka naovana raha matahora sy sakatsakana isaky ny mivoaka ny filoha Ravalomanana tsara homariana trany fa filoham-pirenena teo aloha ny filomarika Ravalomanana manana ny sata sy ny lalàna mifehy azy manokana voasoratra mazava ao anaty ny lalam-pandrenana ihany koa fa azon'ny olom-pirenena tsiraray avy ny mivezivezy amin'ny taniny izay no zavanisy ny tena mampalahelo de ny hoe raha ihany rajoelona tsy anaza izay nosoratany tao anatin'ny lalam-pandrenana azy ny azy fa ny fanitsakitsahana ny zo fototra maha olom-pirenena aseho masoandro ity mihitsy no olana izany hoe mpanelingelina fiainan'olona ny mpitondra mazava ho azy fa sady fitondrana jadona tsy manaja lalam-pandrenana mpamoky lainga vahoaka ihany koa ity fitondrana ity ny arahantsika na eny teo tamin'ireo fanakanana impetsaka natao ny filomarika Ravalomanana ireo dia nitovy avokoa ny fanazavana ireo mpitandro filaminana baiko midiny izay atrany dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa ahoana mariny ahoana mariny